Miondrika ampanajana manoloana ny fodimandry ny solombavambahoakan'i Madagasikara Jean-Jacques Rabenirina taorian'ny loza mpiarakidia izay nahazo azy omaly. Toy izany dia miondrika ihany koa manoloana andreo rehetra namoiny ainy nandritry ny hetsika Leo de l'Estasy tsy fisindrano. Kasika indrindra izany hetsika izany omaly alakamisy 5 septambra 2024 dia mijoro izahay telo na dia mbola eo aza ny fitoriana natao anay. Antony mbola tsy ahafahanay mipotra satria dia mbola miandry anay ny fitsarana ny 3 septambra ho avy izao. Misaotra nefa ireo olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka manerana ny Madagasikara tonga namaly ny antso. Misaotra sy midera ny herim-po ny fitiava-tanindrazana izay naseho ny mpitolona ary ny fijoroana hitaky ny marina. Eo anatrehan'izany dia mitaky izahay ny antsorana ireo mpitolona rehetra izay nosamborina. Mitaky ny fampitsaharana ny fanenjehana ara-pitsarana anay telo sy ireo izay rehetra njoro ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka. Manameloka koa ny fandrarana navoakan'ny prefet fa izy aminay norangory fototry ny afo na tonga ny faharatrana sy ny fahafatesana. Manameloka izahay ireo mpitandro ny filaminana mitazapotsiny fa tsy nandray andraikitra manoloana ny fandrobana sy ny fandorana fananan'olona. Noho izany, etona dia manamafy ny antso izay efa nataon'ny olom-boafidy, mpanolotsain'ny tanàna sy ny solombavambahoaka izahay telo ny amin'ny fitohizan'ny tolona raha mpitso sabotsy amin'ny 20 ora. No sady manamafy ihany koa fa io fotoana io no fiombonam-po sy fankahirezana ho an'ny fianakavian'ireo namoiny aina sy ho an'ireo niarambona ary ny rava fananana rehetra teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara. Mitohy ny tolona ary tsy janona isika raha tsy mandresy ny vahoaka maro anisa tsy manaiky lembenana. Ry vahoaka malagasy, ry kristianina havana, ho aminareo any amin'ny fahasavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy Tompo ary ny fiambonana amin'ny fanahy masina. Eo anatrehan'ny zava-mitranga eto amin'ny firenena, ny FIANAKAVIANY dia manao izao fanambarana manaraka izao. Miombona fahoriana amin'ireo fianakaviana namoy avatiana, ireo naratra, ireo rava fananana rehetra, very asa sy fiariana no mifandrobana sy mifandoroana amin'ny toerana maro. Ao anatin'izany ny fikambanana mpampely baiboly malagasy. Misy ireo mpamonjy aina, ireo mpiasa amin'ny fahasalamana mitsabo ireo maratra, ary koa ireo rehetra mikendro mandrakariva ny siny ny fitoniana sy ny filaminana. Isaorana ihany koa ireo mpiasa ny aino vaky jery, mezaka mampita sy mampalala ny zava-misy amin'ny mpiarabelona. Antso an'ny fiangonana ny miaraka amin'ireo hiarany tsirariny ary hijorono izany. Ny taonany rehetra ny FIANAKAVIANY mba hampitsahatra ny fifandatsahan-dra, ny fifandirana, ny fanombana fotodrafitrasa sy fandrobana fananan'olona amin'ny endriny maro samihafa, ny fifampiatsiana amin'ny teny alokon'ny vava sy mifetsika tao, ka samy ifanatona, ifamela heloka, irisoana amin'ny fitoniana sy mifampiresahana ho fitadiava mba olana maharitra sy aingana, hitondra amin'ny fihavanana sy mifandrosoana, isitrahan'ny vahoaka rehetra ny zo fototra tokony ho azy, toy ny jiro, rano, fitoniana, fiariana, filaminana, fandripahalemana. Izy amin'ray mpianakaviana angatahanjana ny trondro ka tsy hanome azy trondro fa bibilava, araka mivalazan'ny likoa toko 112 andininy 112. Aoka samy hitandro fandripahalemana, ifampiaino ao anaty fanajana ny mpitondra sy ny vahoaka, ny ray aman-dreny sy ny tanora, ary ao anaty mifatahorana an'Andriamanitra no anaovana izany. Entanina sika mianakavy hanohy ny fandinihan-tena sy ampitombo ny vavaka,
entanina ihany koa ny isam-pianakaviana mba hanandratra vavaka isan'andro ho an'ny firenentsika satria hoy ny soratra masina ka raha amin'izay no avy anetry tena ny vahoakako zay entsoina ny anarako ka hivavaka sy hitady ahy ary hiala amin'ny toe-dratsy dia iay no avy any an-danitra aho ka hamela ny fahotany ary hanasitrana ny taniny. Nalaina tao amin'ny boky faharoa ny tantara toko 7 andiny 712. Reo zay nandroba aoka hamerina ireo fananana azo tamin'ny alatra fa tsy mahasoanareo zany. Aoka isika aneo firaisankina ikajy mandrakariva ny soembonana ary anana foantra sy honena tahaka an Jesoa manoloana amin'ny fahoriana sy ny fijaliana menjady amin'ny hafa. Ny fanekena iverina amin'Andriamanitra ihany no amin'ny vahaolana tokana ho an'ny firenentsika ao anatin'ny fiekenkeloka sy ny fibebahana izay hitondra amin'ny fahamarinana sy ny fihavanana satria ny fahamarinana manandratra avo ny firenena araka mivalaza ny bokin'ny ohabolana toko 412 andiny 470. Ny FFKM dia mijoro mandrakariva ho ray aman-dreny ny vahoaka malagasy tsy akanavaka noho izany dia mitandro hatrany ny toe-tsaina mifampiaina sy mifanaja zay manatsofina aoka hiaino zay lazain'ny fanahy masina amin'ireo fiangonana araka ny voalaza amin'ny bokin'ny apokalipsa toko 7 andiny 9. Ombantsika mandrakarivany i Jesoa Kristy Tompo. Natao teto Antananarivo anio zoma 20 septambra 2024. Manao antsoavo ho fampahirezana anareo zay miezaka hijoro amin'ny fahamarinana na dia sarotra zany mijoro amin'ny fahasahina nefa ao anatin'ny fahendrena feno amin'ny fitakinany zo tokony hisitrahana. Ianareo tanora mijoro amin'ny fahamendrehana aza manaiky atao fitaovana fa manana hazon-damosina hiaro ny marina. Aoka ho mailo eo anoloan'ny fisian'ireo fahavalo manaroatra ny hetsika atao ka mamadika izany ho asan'ny jiolahy ho fanapotehana ny tolona. Manao antsoavo an'ny rehetra mba ho tony ka hampanjaka ny fifampianona sy ny fihavanana. Ao anatin'ny fahasamihafantsika rehetra tsy azontsika adonoina fa malagasy iray ihany isika ary voatendrin-janahary hiara-monina eto amin'ity nosy kanto ity isika mianakavy. Manao antsoavo ho amin'ny fifamelan-keloka sy ny fampitsarana ny valifaty ka tsy hifanimba sy hifamotika fa hifampiaino ka hiroso amin'ny fampiresana iara-mitady vahaolana maharitra ho an'ny firenentsika dia hitsahatra ny fifamonoana fa hirosoana kosa ny fampianona hitondra amin'ny tena fampandrosoana. Manao antso amin'ny fifampianona sy ny fifampiresahana ihany koa ny pasteur Ami Irako Andriamahasoa mba ho tombotsoa ambony ny firenena. Manao antsoavo ho amin'ny fanajana ny lalàna velona mifehy ny fanehoan-kevitra amin'ny mpilaminana ka hampitsarana ny herisetra amin'ny endriny rehetra fa ny fahaiza mitondra tsy ao amin'ny fampiasan-kery fa ao amin'ny fianona marina ny olona entina. Mahereza ry mpitondra fa ny mpitondra natao hanompo ny vahoaka fa tsy hamono vahoaka fa ny mpitondra tsy miaino ny vahoaka tafasaraka amin'ny vahoaka ary ny vahoaka tsy misy mpiaino ny hafarany tsy maintsy mitrotra. Manao antsoavo mba hanajanonana tsy misy atakandro ny fandrobana sy ny fanombana olona sy fananan'olona fa raha alahelo no angoronan-karena harena hahakizo fara izany. Manao antsoavo antsika mba hanandratra avo ny fitiavan-tanindrazana marina hampanginana ny fitiavan-tena sy ny tombontsoa manokana rehetra ka tsika tsahana afa-tsy zay tena hiadana amin'ny vahoaka malagasy.